Mahakasika an'izay fampionana izay ho ataony FFKM izay moa dia handray anjara amin'izay jinika eo fampihavanana ny malagasy izay karakaray ny FFKM izay ny antoko mientana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Namafy kosa nefa ny bureau national fa tsy tokony hisy resaka fanemorana ny fifidianana na fikitsihana ny daty ny fifidianana izay voafaritra mandritra izany. Niona tamin'ny mpanao gazety moa androany maraina ireo mpikambana ao amin'ny bureau national. Hoe raha ao anatin'ny cadre ny fampihavanana sy ny firaisan-kina ny MDM dia mandala amin'izany ary ho avy hatrany ary raha mbola adefitra eto amin'ny firenena indrindra ao anatin'izao crise politique izao ny hikarohana vahaolana amin'ny resaka fampihavanana sy resaka firaisan-kina zany. Efa nijoroan'ny MDM zany tamina famahana ny olana amin'ny crise ara-politika eto Madagasikara. Ka raha ny teniny zany ny anivon'ny fiangonana ny FFKM izay efa betsaka ny antso azy fanambarana tany ampiangonana satsia amin'ny katedrala tatsy Analakely no namakina n'ilay hoe hanao fampihavanana ho tanterahana amin'ny fahavalo amby folo volana aprily io toy izy ny MDM arabasoa arabatsara fa anisan'ny zavatra tena katsahan'ny MDM zany. Miayaho izy ianao tena tsy afenina fa betsaka ny adefitra mandeha amin'izao fotoana izao ary na isika mpanao gazety ara dia mahita an'izany anatin'ny ranomainty izay soratatsika amin'ny gazety amin'le hoe misy eritreritra ve amina anatsimbadika na misy ny voy amina resaka fifidianana hafa indray amin'izao fotoana izao amina resaka référendum zay MDM tamin'ny taona 2022 dia tsy menatra ny jorona no tsy ary verinay fa modely amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara zany fomba fanaovana tsia zay nanambaran'ny MDM neviny ka verinay aloha amin'izao fotoana izao fa tsy adefitra ntsony indray ny voizana adefitra hafa indray mikasika amina lalam-panorenana zany rehefa tapaka ary reo daty reo navoky reo dia tsy hoeny senita ihany nanapa-kevitra na nivondrony raisam-pirenena azadina nisy ny consultation nataon'Andriamatoa Franceman sy ny SADC teto Madagasikara tamin'ny partie prenante nisy ny koa ny consultation nataon'ny senita ary nisy ny consultation nataon'ny Nations Unies tamin'ny partie prenante zany hoe partie signataire n'le feuille de route midika zany fa matoa reo lamy mara-pifidianan'ireo no raikitra ny présidentielle ny législative ny communal dia nisy marimaritra resan'ny mpanao politika be da be sy ny vondrom-pikambanana atao anatiny fa tsy amin'izao fotoana izao indray zany no amozana